amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Amen. Mialatsiny a ny fahatarana androany noho ny antony maro samihafa. Anomboka ny fotoana ary sika misaotra an'Andriamanitra sika fatratry ny fotoana androany asabotsy 20 april 2024 izay hitondrana mbavaka ny SVK faritany Atsimotsinanana sy anatotosana ny journée récréative dia ho azy irery ihany ny voninahitra. Misaotra ny fitandremana Aix Marseille ihany koa sika izay nampindrana antsika ity toerana ity dia misaotra indrindra ny fitandremana Aix Marseille amin'ny fiaraha-miasa. Voalohany dia faly miaravantsika rehetra tonga amin'izao fanompom-pivavahana izao maraina izao na ny akaiky na ny lavitra. Miaraba manokana ny iray aman-dreny ara-panahy izay tonga eto, ny pastera Sanora Andrianandrasana izay eto an-toerana sy tompotrano, ny pastera Iob Randriana Rousson, mpiany SVK nasionaly izay manatrika eto ihany koa, dia faly miarabanao tompoko, dia ary ny pastera Jules Rakotonanahary, mpiay ny SVK faritany Atsimotsinanana izay hitondra ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo. Dia fifaliana ho antsika ihany koa ny miarahaba sy ny mandray ny Braon SVKI izay eto asara eto Fanjarakotomamonjy raha mbola tsy eo izy zany a. Dia faly miarahaba ihany koa tsika ny Braon'ny faritany Atsimotsinanana Iajara Marson izay tonga manatrika sy manotrina antsika eto. Dia misaotra indrindra tompoko. Tsy adino ihany koa miarahaba antsika SVK rehetrarehetra isaky ny tafo. No hevitra voanjintsika androany dia Paska vaovao mahafaly ho an'ny mpino. Izao ary dia manomboka amin'ny fanompom-pivavahana isika. Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izao dia hitsangana no hira fiderana ny SVK. Misaotra anao izay ray. Azavana
dia mbola fitoisantsika ihany io mpitsanganana ny fisaorana sy fidirana an'Andriamanitra amin'ny famakinany salamo voalahatra, ary rehefa vita ny salamo dia hisy ny hira voalahatra ihany koa, ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka fionana. Salamo 520 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo 520 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Rehefa hita izany dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Efa nandeha vita aminay ianao, efa nampidianao Jakoba tamin'ny favavony, voaositao ny eronao, voasarinao ny fahotany rehetra, efa nampijanona ny fahatezeranao rehetra ianao, ary nialany tamin'ny fahatezeranao indray. Iverena aminay ry Andriamanitra ny famonjenanay, ary ampitoahany ny fahatezeranao aminay. Mitezitra aminay mandrakariva va ianao, ampaharitana ndaritra ny fahalamantimpo va ny fahatezeranao. Tsy velominao indray fa izahay mba hifalianao aminao, asehoy aminay ny fandraponao ry Tompo, ary aminay ny famonjenao. Amen. Hivavaka isika, misaotranao izay Tompo Andriamanitra io fa notantaninao sy nitombinao ka tonga eto amin'ity toerana ity amin'izao maraina vaovao izao indray. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, ny fanomezanao anay fahasalamana sy tanjaka isan'andro isan'andro. Tena anao tokoa ny dera ry Tompo Andriamanitray, satria ianao no miany fiainanay ka mahatafavory anay amin'ny SVK faritany tsy moatsinanana na dia amin'ny toerana samihafa aza dia vory marobe amin'izao maraina vaovao izao. Dia apetraka aminao Tompo izao fotoana izao ka raha hanomboka izao fanomponana masina izao izay dia mitarianay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ka hamasino izay tsirairay avy mba ho tafahoana tanteraka aminao amin'ny alalan'ny teny, ny hira sy ny vavaka izay asandratra. Dia tahio feno izao fotoana izao mba ho voninahitra ao izay rehetra ataonay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no angatanay izany. Amen. Afaka mipetraka isika.
eno hoe ampanajana saintsaino ny teny manambarany sitrapok'andriamanitra ry havana. Hoy ny tenin'Andriamanitra fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao izy ireare. Amen. Ry havana, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika ka andeha iondrika iankohoka eo anatrehan'ny tompo ifona ny amin'ny famindrentsika, ivavaka sika. Tompo Andriamanitra io, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Ndreto izay tompo, tonga eto anatrehanao mahatsapa fa raha naheno ny teninao teo dia mahatsapa fa tsy mendrika eo anatrehanao, satria ny herinay sy ny fisainanay ihany no entinay mitondra ny zavatra atao rehefa manao ny rarahanao izay, fa adinonay ny fahasoavana avy aminao sy ny finoananao no afaka mamonjy anay. Dia mifona aminao izay Andriamanitra, mamindrafo aminay ary mamelà ny lokay noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay mpamonjy sy mpanavitra anay. Amen. Raisom-pifaliana eo mpitsanganana ry havana ny teny manambara ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra antsika. Hoy ny tompo, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo taonatrehako, izaho efa nihaino anao, aza matahotra ianao, efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao, izaho dia izao no mamono ny fahadisoanao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Voavela ny lokareo noho ny anaran'ny masina miderany tompo. Amen. Yeah.
voninahitra ho an'ny avy indrindra ary fiadanana ty ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahana. Amen. Afaka mipitrakisika. Tonga eo amin'ny fotoana izay inoantsika ny tenin'Andriamanitsika. Mialohan'izany dia ataontsika eo mpitoerana ny hira fa 700 ny andininy voalohany ihany. Mandritra izany dia mitsangana mandroso ety ireo tompon'anjara. Miara hivavakatsika. Andriamanitra iray zanaka fanamasinao, mbola misaotra anao ary mamey voninahitra anao izay noho ny amin'izao maraina vaovao eo amin'ny fiainanay izao, Tompo. Rehefa nifoazinao izahay ny maraina dia ankehitriny namela heloka anay teto ianao, dia andray sy hieny ny teninao, teny fiainana eo amin'ny fiainanay ary teny mamelombelona ny fanahinay. Ankehitriny, Tompo, dia amaky ireo teny misesy ary eo koa ny ray aman-dreny mitandrina izay tondra ny hafatra avy aminao, dia anao no andrakotra ireo mpanomponao ireo. Ianao no anendriny molony ary ny sitraponao irery ihany no aoka ho voalazany. Ka izay andray izany teny izany, Tompo, dia mangataka ny fanahinao masina hiasa feno aty anatinay, ahafahanay mandray sy mitombo ary miaina izany teny izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tompo sy Mpamonjy, no anaovanay ny vavaka. Amen. Iaraka maka ny teny soatra masina isika. Izany dia hitantsika eo amin'ny epistily ho an'ny Efesianina 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12 farany. Epistily ho an'ny Efesianina 2 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 12 farany. Dia ovakiko ny andininy voalohany ka hatramin'ny 13. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo. Ary ianareo dia efa novelominy fony mbola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomban'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo ny notondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina, ary araka ny toentsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Dia ohatozantsika ny famakina ny teny amin'ny 2:1 ka hatramin'ny 2:7. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny amin'ny halehibehan'ny fitiavany izay nitiavana antsika, na dia fomba mbola maty ny fahadisoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy. Fahasoavana no hamonjena anareo. Ary niarana tsangana isika ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mba asehony amin'ny andro avy ny habeany haren'ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahy amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Toizantsika amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 13. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fa ndrao isy reharehy.
fa asany sika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Kotsarovy fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo ka nolazai ny voaforan-tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny, tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana an'i Kristy ianareo fa olon-ko azy tamin'ny fanjakan'i Israely ary vahiny tamin'ireo fanekeny teny fikasana dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'i Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanan-keken'ny rany Kristy. Dia mbola toizantsika ihany ny famakiana ny teny soratra masina ary ho faranana amin'ny famakian-teny izay hita ao amin'ny Efesianina 4 ihany, andininy 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hita izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izy no fihavanantsika izay nairay antsika roa antota ka nandrava ny efitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofony no nandravana ny fandrafiany dia ny lalàna nisy didy natao ho tandremana mba hanakambanana antsika roa antota ho ao amin'ny tenany olom-baovao iray ka anaovany fihavanana. Ary ampihavana antsika roa antota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonoana ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitory-teny soa nahafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitry ny fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy no ananantsika roa tonta fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny ray. Koa dia tsy mba vahiny ny mpivahiny intsony ianareo fa tompo-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra. Natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy ho fehizory indrindra. Ho aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempolony masina eo amin'ny Tompo. Ary eo aminy no niaraka aorina koa ianareo ho finanan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ho tahina ny teny izay voavaky amelombelona ny fo amam-panahy. Amen. Mialohan'ny enoantsika ny hafatra izay entin'ny mpanompony dia ataontsika eo mpisanganana ny ravoalahatra. Tompo omba te io. Omba te io. Amina ni olona. Ani orando ataona. Amomba ni tenina. Ivana ina virao. Amina
afaka mipetraka isika. varina be teo amin'ny peraka teo anatelo ka tseniko tsony hoe aiza mitsika izao zany naty zany dia faly miarabantsika rehetra tonga zanatsika ty fotoana nandraosantsika efa elaela ihany zay ny omanatsika ty fotoana tika dia rahabaina tonga soa eto amin'ity tranon'Andriamanitra fionan'ny kristianina eto FPM X Marseille ity ary sorana koa ny mpitandrina ty tavavo tranon'Andriamanitra mahafinaritra be ity fa tamin'ny voalohany tsy ohatr'izao izy ity fa nanjary tsara tary ka dia isaorantsika isaorana izy namela antsika eto amin'ity toerana ity satria tokony isy zavatra programa fiangonana tokony hoe isaky ny asabotsy atao eto amin'ity fiangonana ity nefa dia tsika indray ny mibahana azy an'izany no fitiavany antsika no fitiavana ny asan'ny tompo ka dia misaotra anareo koa tonga avolavitra amin'ny tafo fito avy eto atsy FPM Atsimatsinanana ezaka zany a nasa natany finareo miainga fa zaza teo eky sa ohatrany taratara koa moa vonatoroka efa antitra dia tsy mahita toromaso loatra fa miarabantsika rehetra tena miarahaba fafaliana ny fakahita amintsika amin'izao andro sarotra moa le miteny hoe journée récréative ina ny andika anazy fitsangatsanganana sa fialam-boly sa ao anatin'izay izy rehetra kanefa dia misaotra an'Andriamanitra sika natateraka izany izy ary koa natombokontsika ny fiderana sy fankalazana ny anarany zany ka dia izy ny sorantsika. Hoy atao hoe fitsangatsanganana fialam-boly kanefa ny fialam-boly tsy misy fialam-boly mahafinaritra sy toy ny hoe miaino ny ten'Andriamanitra ary miaina araka ny ten'Andriamanitra zany ny tena hoe fahafinaretana ty atsika kristianina fa eo amin'ny écran dia zao ny soratra eo hoe paska vaovao mafaly ho an'ny mpino ao an'izay mino an' Jesosy mahazatra antsika teny fitenenana reo hoe vaovao mafaly eno ny mpianny anjely ny teny tamin'ny mpianondro hoe raha matahotra fa indreo laza teny soa mahafaly anareo aho fifaliana zany vaovao mahafaly ary filazantsara atsika moa dia satria filazantsara vaovao mahafaly ao anaty koa moa vaovao mahafaly ny paska ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra no nahazo fanasitranana nahazo mahita ny Jesosy nitsangana tamaty nisy fahavelomana tao dia misy fiatsakany amintsika olombelona zany Jesosy nitsangana ny maty nitsangana izy ahoana misy amintsika amin'olo zao tontolo zao zany inona moa zany fipetrahana zany vaovao inona mahavaovao mahafaly amin'izany zavatra any izy no nitsanganako ahoana dikan'izany ny fiainantsika olombelona dia misy fiandohany misy fitombony ary misy fiafarana ny fiandohan'ny fiainantsika olombelona dia miaraka amin'ny tsy mahafantatra an'Andriamanitra zay zany zavatra voalohany tiako ambara mahaolona maty ny mahaolona raha tsy misy Andriamanitra
ry mahavariana na nymarinan'andriamanitra izao tontolo izao fa nykarakarainy tsara ny kolokoloiny nataony mihitsy zay ahasambatra azy nefa tratra ihany e fa miresaka amin'andriamanitra damaseva tamin'ny voalohany isan'andro tsy fantako moa na isan'andro fa fitsangatsanganan'andriamanitra ny saridena tamin'izany ka mba mitsangatsangana eo izy dia mihoana amin'ny izay fiarahana amin'andriamanitra fa kosa ny fiainana zanak'olombelona dia ohatrany hoe aoany ihany ianao fa ny fiainanay hafa manana fiaina maha olona mahazatra atsika isika saray avy amintsika samy mahafantatra ny maha olona atsika inona ny tena maha olona atsika fa ny ten'andriamanitra dia milaza fa io maha olona io maty io raha tsisy andriamanitra zany hita mivaky teny tsika tao amin'ny efesianina toko fa roa hita mivaky teny fa marinana voalohana tena maratra tena ho lazana amintsika eto zany milasan'izay hoe maty ny maha olona atsika rehefa tsy eo andriamanitra maty ny fahotana sy ny fahadisoana maty ny fahotana sy ny fahadisoana ianareo ny paoly apôstôly zay nivaky tenitsika teo tonga dia niteny en'izany izy maty izy tsy niteny hoe nararinareo rehefa tsy ao misy tsy ahatsara dalàna loatra ny fiainanareo fa hoe maty ara-panahy zany tsy afaka mamaly an'andriamanitra rehefa miantso andriamanitra nahoana tsika tsy afaka mamaly ahoana moa hoe maty ny fiainantsika tsy misy andriamanitra satria ny fiainantsika ny lavanandro sarotra miteny hoe 24 heures sur 24 firy minitra sur seconde zany firy minitra zany 24 heures zany ao anatin'izany tsika impitsika ny tena mahatsara an'andriamanitra ny fiainantsika ihany ny tena nanahirana atsika inona indray no ataoko androany makary makatsy tahaka izay ny mahatonga antsika hoe tsy mahatsara an'andriamanitra isan'andro na ny tena hoe na mipitandrina aza hoe 24 heures sur 24 mahatsara an'andriamanitra tsy misy zany kanefa miezaka kosa tsika mahakristianina atsika mba hatsiaro an'andriamanitra marina fa betsaka vo miforo dia mivavaka alohan'ny raha asa atao dia mivavaka misy zavatra mba mahafinaritra kely mafaly dia mivavaka akoatran'ireo fiainana andavanandro so ihany tsika fa mivavakantsika dia hoe andriamanitra petraka aminao ny fiainanay naizanaiza lehaneny dia mba tahizo zay jesosy aza mahasaraka anay ianao izy tsy mahasaraka fa tsika mandritra ny fotoana hoe angatahntsika ny fitahiny atsika fiarovana atsika iny ao anatin'izany tsy apetsaka ny zavatra mety fanohitra ny sitrapon'andriamanitra ataotsika betsaka satria tsy isa-tsegondra sy isa-minitra zany dia andriamanitra foana isaitsika fa amin'iny fotoana iny raha ohatra ka tsika aza ao mitompo zany fa maika mofa ny olona tsy mahalala an'andriamanitra ary reny zay nivaky tenitsika teo fa maty reny olona reny eo amin'andriamanitra izy dia maty so anytsika fa mba velombelona ihany aloha satria tsika mba asa na itelo na inefatra na indimy ny tavaratra rehefa mivavaka izy indimy isan'andro mandohalitra miakohaka mitodika any amin'ny Jerosalema moa ny Jiosy fa izay ny atsika zany maty isika raha ohatra ka tsy miaraka amin'andriamanitra
ary paoly apôstôly mihitsy miteny izany eo vaky tentsika tamin'ny voalohany so ihany fa taloha sika izany tsy niaraka amin'Andriamanitra izany tsy misy olona afaka miteny milaza hoe za tena niaraka tamin'i Jesosy hatramin'ny fahazazako eny e miarakaraka araka nivolazako teo fa tena tsy misy mihitsy ny hoe tena samyjoro hoe zany hoe pastera tsy mieritreritra zavatra ninina mihitsy amatsika fa tsy zao Andriamanitra zao ihany so ihany fa tsara fanahy Andriamanitra maty isika rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra tokony ho velona tokony ho faty sy hoe lohina mandrakizay tsika amin'ny zavatra tsy mety ataotsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra nefa tsy zay Andriamanitra sy ny fahotantsika sy ny tsy fahamandrehantsika ny jereny fa rehefa nanaiky azy sika dia efa tsy maty intsony eo mivaky tenitsika teo dia misy nilaza hoe meny aina reny efa tsy ao amin'ireny tsika mpanota fa nomeny aina maty efa maty zany araka mivakytentsika voalohany teo maty kanefa men'Andriamanitra aina mahavariana velona indray ohatran'ny hoe tsika koa nitsangana zany efa maty tsika nefa meny aina tika hoe velona indray zany tsika ary zany mivaky tentsika to ao amin'ny fanamarihana faharoa mety hoe ataotsika tamin'ny vaky teny teo hoe men'Andriamanitra maty ara-panahy efa nanaiky azy tsika nahoana tsy fahataterahantsika dia zay naneketsika azy zay dia velona indray sika efa velona sika meny aina isika zany tsika nivaky teny teo men'Andriamanitra aina satria na dia eo rany tsy fahataterahantsika dia Andriamanitra manakare-pahasoavan'Andriamanitra ary zany mampanakare-pahasoavana zany vaky tentsika tao amin'ny faharoa fiteny faharoa dia zay no mahatonga atsika dia na efa maty aza dia novelomin'Andriamanitra meny aina ary nitsangana tamin'ny maty miaraka amin'i Jesosy vaky teny daholo zany anisan'ny vaky tenitsika teo zany manana aina natsangany ary miaraka amin'i Jesosy misy toerana any an-danitra any efa miafina ipetrahantsika sady zao raha mindrosika zava-miafina zay tena zava-miafina zay amintsika kristianina ny fahalalana izany ahoana no za zany mbola indraindray ampanota indraindray mivavaka nefa rehefa mino efa nesolon'Andriamanitra n'izany tafahafatesany zany efa manana aina miaina meny aina efa mipetraka miafina any an-danitra any ny fanahy zany vatako neto tsika zany nitsiraray amintsika efa manana toerantsika any an-danitra any miaraka amin'i Jesosy any ary tsisy eo zany rehefa efa verina indray Jesosy zay efa tena mifeotsika miseotsika amin'izany toerana efa misy atsika zany tsika zany rehefa tonga Jesosy zay tsika fa tena mandray le toerantsika hoe velona manana toeraka any an-danitra any miaraka amin'i Jesosy ary Jesosy niteny tamintsika any ananina niteny soratra masina any hoe ndeha amboatra ho anareo ka zay toerako ny toeranareo efa any ny toerantsika mbola etotsika any ka fampanantenana ao atsika sy ny fifaliana ao atsika zany tena fifaliana ao atsika hoe misaotra hoe za Jesosy na izaho zao azaka efa any aminao ka efa nivatako ny mahaolona fotsiny tsy mahaolombelona fotsiny eto za efa any aminao any zay fampianarana sarotsarotra eritreretina nampianarin'ny paoly apôstôly ho antsika kristiana tsy akivy atsika eo amin'ny fanarahantsika ny tompo satria na dia inona ny zavatra problema atsika teo amin'ny tany ity amin'ny maha olona zay
noho ny fahatsaran'andriamanitra tian'andriamanitra asika dia meny aina ary ampanantenainy fa rehefa tonga jesosy zay vao iseo fa zay fahavelomantsika efa zao tsika efa velona vatatsika ny maha-olombelona atsika dia eto fa miara-panahytsika efa any amin'izany toerana efa nomaniny tompo hoan'izay mpino azy zany koa azakivy amin'ity fanarahana ny tompo ity fa ny tompo hatramin'izao izy dia mamelona atsika andriamanitra anisan'ny vaky teny mamelona atsika izy araka ny voalaza teo manangana atsika amin'ny maty izy araka ny voalaza teo efa nitsaingana tamin'ny matytsika zany tamin'ny alan'ny maha-olona tsisan'andriamanitra dia rehefa nino isika dia velona ary zay velona zay dia ohatrany hoe nitsangana tamin'ny maty zany tsika ara-panahy daholo zany ary tsika araka ny voalaza teo famerenana fotsiny napetraka atsika eo ankavanany miaraka amin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra. Tsy mijanona treo nefa ny mahatsika sika tsy mijanona raha ny teny Paoly apôstôly tsy noho ny herintsika nahazoantsika izany fa noho ny fitiavan'Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika raha tsika dia tsy mendrika kanefa kosa noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia meny atsika zany efa tombontsoa lehibe zany tsy hananany ny olona efa maty zany ny atao hoe maty moa zany dia tsy mino efa maty izy ny olona tsy mino an'Andriamanitra efa maty izy tsika efa nyvelomina ary efa manana fanantenana dia vaky teny manaraka nefa dia mitoy ihany kasika nyity fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra ty vaky teny teo dia misy amin'ny 21 ka hatramin'ny 20 dia misy ahitana toe-javatra anankiray miaina fikasan'Andriamanitra daholo zany amintsika olombelona hoe ao amin'ny 21 ka hatramin'ny 20 vakina teo zany no nanambaranina hoe nanambarany Jesosy tamin'ny mponina tao Efesosy satria ireo Efesosy ireo dia tsy jiosy ireo ohatrantsika malagasy tsy jiosy nefa izy tafiditra ao anatin'ny finoana no ny asa nataon'ny mpitory ary narak'izany taloha zany hoe firenena hafa na tsy jiosy akory aza dia tsy misy mpifandraisany amin'ny jiosy mihitsy noraran'Andriamanitra tsy fampiraraha amin'ireny satria jentilisa mpinompy sampy samy manana ny toerana misy azy ny vahoaka ny jiosy sy ny mpanotsy ny firenena hafa eto nefa dia firenena hafa ny resaka ny Paoly apôstôly vao Efesosy firenena hafa zany tsy jiosy zany ary zay tsy mahajiosy azy zay no nampianaran'ny Paoly apôstôly azy reo zany araka volazan'ny Paoly apôstôly reo jentilisa ireo mpanompy sampy taloha ireo nefa nino izy dia efa tafiditra zany amin'ilay kategoriany la volazantsika tamin'ny voalohany teo ary io izy ireo dia mazava ho azy fa nahoana ohatrantsika izao ihany mino koa izy azay ny nahafaly apôstôly zay finoana zay ny zava-dehibe efa niala zany le hoe maty maha-olona maty maha-olona efa niala tamin'izay izy efa velona koa izy ara-panahy ary io mbola velona aranofo miaraka amin'ilay apôstôly mandray ny fampianarana ary fampianarana nataon'ny Paoly apôstôly azy dia tena hoe mitondra azy mampianatra azy tokoa ohatrantsika mampianatra mianatra ny ten'Andriamanitra isika misy misy tena mahay mampianatra ny ten'Andriamanitra eto amintsika miezaka amin'izany ny FPA isan'andro misy fampianarana foana za tsy mba d'accord loatra ny teny hoe tsy mianatra ny ten'Andriamanitra ny fiangonana anankiray ny olona tsy te hianatra matoa izy tsy mianatra
fa isan'andro ny fpma dia tena misy fampianarana daholo isan'andro isaky ny sampana isan-karazana kanefa zany mahatonga teny hoe nahoana tsisy tafo anankiray na vahoaka an'andriamanitra ao amin'ny fitandremana anankiray ka milaza hoe tsy tia tenin'andriamanitra ny tompony andraikitra rehetra ao amin'ny fpma dia mazoto daholo mazoto mianatra ny tenin'andriamanitra na tsinahy ny talaty na rabila kamisy zoma angamba ny tsy dia misy loatra fa nanasy ny sabotsy na ndraindray tsy maharaka koa moa paster fa dandala semaine zany dia misy foana ka eto ty atao hoe jentilisa atao hoe jentilisa afaka atao hoe Efesosy ty no nyresaka nyresahan'ny Paoly apôstôly anamarana ka io jentilisa io dia manana ny maha-izy azy taloha iaho teo dia tsy voailika izy voailika teo ny fifandraisan'ny olombelona tsy tafiditra izy tamin'ny testamenta taloha dia tsisy afa-tsy ny jiosy ihany io tena ny angaran'andriamanitra mihitsy io fa ny firenena hafa velona araka dia fiainana maha olombelona fantatry ny olombelona fa ny jiosy dia tena nokarakaraina manokana eto dia fampianaran'ny Paoly apôstôly eto dia zay le hoe tsisy tsony ny fanoliana tsy misy tsony ny fanoliana efa tafiditra ao anatin'ny vahoaka an'andriamanitra reto avy eo poniny Efesosy reto tsy voailika tsony izy fa tafiditra ao anatin'ny fianakaviam-be ny mpino ary zay ny tena vaovao anisan'ny mahafinaritra anisantsika zany ka zay vahoaka an'andriamanitra ny Efesosy zay ny tena afaka azy ampirehare azy ahafaly azy satria afaka miaina araka ohatra ny olombelona rehetra izy tsy misy tsonina hatramin'ny mbola tany mateon'i Jesosy dia mbola teo ihany zany hoe tsy tia firenena hafa ny jiosy ny antony tsy nitiavan'ny jiosy any Jesosy dia no Jesosy tsy nifidy tsy nifidy olona fa ny olona rehetra dia atsony Jesosy zay moa no natogavan'i Jesosy hiantsony tsy marina ho marina hiantsony tsy mino ino hiantsony mpanompo sampo hoe tsy hanompo sampo fa naaraka an'andriamanitra zay no natongavan'i Jesosy ary zay fampianaran'izay nampianariny rehetra Efesosy rehetra fa tsy voailika intsony izy nampianatra ny tenin'andriamanitra efa nasany olona velona izy ka io hitondra ny ankonany ny izy manokana sy ny ankonany sy raha miasa koa izy ohatra atsika izao manao mitoro filazantsara amin'ny fiangonana teo amin'ny fitandremana na ny amin'ny toerana hafa dia zay no nataon'ny Paoly apôstôly amin'reto nahazo toerana ny maha-izy azy reto avy ao Efesosy reto anisan'ny asan'andriamanitra izany Paoly apôstôly tsy hoe niaraka tamin'i Jesosy tena tsy nahafantatra an'i Jesosy Paoly apôstôly tsy tia azy mihitsy nanentsy azy namono olona nefa zay toetra ny maha olombelona lavitra n'Andriamanitra zany tsy miaraka amin'Andriamanitra natsony Jesosy manokana mahavariana ahoana ny olona fantatra fa manentsy be zao mamono be zao nefa ahoana ny tonga dia natsony manokana satria fantatra Jesosy ny antony natonga azy anenjika satria tiany loatra le Andriamanitra inona kosa moa Andriamanitra mihitsy ny teny aza man'Andriamanitra hafa fa izaho ihany ahoana no misy Andriamanitra hafa tsy ekely zany mam'izao mbola mety mitranga ihany ny jiosy Andriamanitra ray mpaharitsy tontolo izao ihany ny azy fa eto zany dia efa tsy zay intsony efa manaiky raha manaiky ino an' Jesosy ny firenena anankiray dia efa tsy voailika intsony izy za vaovao mahafaly ny filazantsara zany tsy isy tsony ny fanoliana fa manana fiainana miaraka
io no amarana anazy avy any mijentilisa lasa miaraka amin'ny mpino ary zay fiarahan'izay kristy no ivony ahoana moatsika no malagasy zao malagasy misy miteny hoe io jesosy no famonjeny olombelona io dia avao madagasikara misy mivoy an'izany hoe izy itsika zany ny tena rôle tsika malagasy ny tena rôle ny tena nisin'ity olombelona ity zany dia napetraka atao madagasikara finoana daholo zany tezy zany tsy maninona moa zany fa zay ny heviny fa tsika kosa dia ohatran'reto mpony mpianatr' jesosy mpianatry paoly apôstôly tao efesosy reto tsy nahalala an'Andriamanitra tsika maty isika firenena maty taloha ary rehefa nandray velazany tsara dia velona na dia mbola miriri aho zao fa na olona no maty fa tsika velona ka zay eny teo efasosy tsy voahelika izy lasa vahoakan'Andriamanitra izy azay moa no baikin'i Kristy mandehananareo ka ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra olona tsy mino zany atao zay ampiano azy ny atsika moa no afinaritra tsiny moa zao dia eto ary mbola sarosarotra ny fotoamanazy hoe ivavaka tsika raka izy amin'ny anina mikaroko ny olona andeha raha tena marina zao raha ny esfeka fatsatry zany tsy ombo ty fiangonany ty rehetra io mahafinaritra aloha fa tokony andraikitra aloha dia eto daholo kanina moa ny fahitany ny asatsika tsy dia hoe ahoananay tsy mba jery anao ry asina ahoana zany no nareo ihany no fampijery eo nefa tena sotran'Andriamanitra tsika fa ao amin'ny fiangonana misy atsika tsiray avy dia tena zany tokoa mino velona ary mino araka ny ten'Andriamanitra olona firenena hafa lasa manana firaisana ao amin'ny finoana lasa kristianina ary zay ny baiky ny tompony atao ny mandehana ianareo ka ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batinta azy ary mampianatra azy zay rehetra nandadiko anareo zay rehetra jesosy tsy niteny ampijery ihany zay metimety aminareo ihany ampianarina tsy niteny zany jesosy zay rehetra nampianariko anareo ny rehetra zay ho ampianariro miezaka ihany ny mpitory leo mba milaza mampianatra zay nampianarina azy fa ny olona koa mandray anjarantsika ny mandray ka rehefa tafiditra ao anatin'ny fiangonam-be ny olona anankiray nino velona dia manao ny asa nanirahan'ny tompo azy olona ray io ny vavonjy dia io olona ray io miantso ny olona izy miantso ny olona ino dia mahatonga vondrona ohatratsika fiangonana anankiray ihany ene ao amin'ny firenena anankiray mety ho anankiray ihany tsy fantatra ta Madagasikara na akoatran' izy ny tena hoe anankiray maty ara-mony sasany satria tsy tena loatra le mpanjaka natahotra ny toerana izy tsy hita an'izay tsy fa isika rehetra zany anankiray manana finoana iny olona minana anankiray nitarika olona anankiray namany dia ny namany iny nitarika olona anankiray namany dia ohatra zao tsika zao no ny asan'ny hafa natonga atsika ohatra zao fitoriana teny nataon'ny hafa mpitory hafa natonga atsika ohatra zao ary tsika koa rehetra tsika tsara rehetra zany tadiavin'Andriamanitra hiantso namatsika ho isatsika mba ho velona izy ary iny koa mitady ho velona namanao velona ary zay ny mahatonga ny fiangonana tsika zany tsika mpiray-tany razana ihany reto ny akabeazana ary matetika eto Frantsa dia mpiray-tany razana daholo any amin'ny firenena dia mpiray-tany razana daholo fa ao amin'ny n'Andriamanitra tsy misy tsony zay fa mifinoana ihany dia ampy amino anao dia ampy pastera telo ny ramenadala zay na ka dia afaka le izy oka sao dia mavesatra loatra tsy ampy loatra fa dia
ny tompo hitantsika tsirairay avy amin'izay fanaovana ten'andriamanitra miantsika teo zany vavakisika saotranao zay ry tompoandriamanitra io saotranao fanavelanao mbola hiara-mivoreto zay dia resan-kilasa ny anaranao ary ieniko zay afatra tianao ambaranay tsirairay avy koa manatrehanay ry tompo mandritry ty fotoana rehetra mbola eonanay eto ty fa very izay raha tsy miaraka aminay ianao tsy te ho azo ny heritreritra hafa akoatra ny fitiavanao izay nefa ampatsahivanay koa fa tsy misy afa-tsy ny finoananao sy ny fitiavanao ny mahavonjy anay tsy ny asa ataonay tompo ny mahavonjy anay fa ny noho ny fitiavanao sy ny famonjenao anay dia matoky izay fa velona ry isaorana ianao izany anao ndrera anao ny laza anao ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindrako mandrak'izay misaotra tompo amen. Ny olona voavela heloka ry havana dia samanambara-pahabimaso ny finoana ataontsika ny fanekempinoana larana voalohany ary mpitsanganana nanaovantsika izany mino an'Andriamanitra iray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahatokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijaly nanapaka Ponty Pilato nombonana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina midina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavan'Andriamanitra iray tsy toa avy any ny viny tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina ao fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiambonan'ny olona masina mifamelan-keloka misanganan-tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Afaka mipetraka isika. Tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny vaovaontsika. Na dia efa vita aza ny arahaba teo dia mbola faly miarahaba ireo izay voatongontsika satria fantatra fa noho ny antony tsy avy amintsika dia nisy ny fahatarana androany. Toy izao ary ny programantsika aorian'ny fanompom-pivavahana dia nisy ny fampianarana izay ataon'ny pastera mpiany SVKI Ioby Randrianarson ary aorianan'izany dia ny atelier avy eo dia midina amin'ny sakafo sika ary ny tolakandro dia manomboka ny hetsika isaparitra ny saikaben'ny SVKI dia atao amin'ny volana oktobra any Dijon. Vaovao amin'ny faritany Atsimo-Atsinanana. Fifaliana ho anay SVK faritany Atsimo-Atsinanana ny mandray ny isy miarahaba zany ny bureau-ny SVK solotena amin'ny bureau SVKI nasionaly izay tonga eto ifanja Rakoto Mamonjy. Dia faly miarabanao tompoko dia mankasitraka indrindra amin'ny fanotronana sotra betsaka. Fifaliana ihany koa mandray tsy adino fa mankasitraka indrindrany dia tonga eto koa manotrona antsika ny bureau-ny faritany Atsimo-Atsinanana Andriamatoa Aja Ramarson
izay tonga manotrina antsika eto dia makasitraka indrindra tompoko a fa nataonareo zava-dehibe ny fotoana dia misaotra antsika rehetra tonga nanotrina fa nataonareo zava-dehibe ny fotoana androany makasitraka tompoko izay vaovao izay ny vaovao foy a dia mitoy ny fanompoam-pivavahantsika zao koa dia tonga ny fotoana izay anaovana ny drakitra tsarovy riavana fa ny mamem-pifaliana ny tian'Andriamanitra ataontsika ny ravoalahatra ary ny olona izay tsika manolotra ny rakitra afaka mipetraka isika zao dia tonga amin'ny vavaka fangatahana dia tsangana ny tompony anjara manatanteraka izany iaray vavakitsika tomboka voninahitra ny eo anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina lay tompony tompo lay mpanjaka ny mpanjaka lay tomponay sy mpamonjy ny fiainanay manokana
saotra indrindra tompo noho ny famindram-po sy ny fitiavana ary ny fandeferanao ka mbola nahazo tombonandro indray izay androany izay ilay teninao hoe famindram-po tokoa no azonay satria raha ny fahotana vitanay dia efa tokony ho faty izahay saingy noho ny fanolorantena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia indreto izahay mbola velona trapa aminjena ary rehefa nahazo maraim-baovao dia mbola nitarihan'ny fanahy masina indray ka tonga amin'ity toerana ity izay tsinona fa ny vavahadin'ny lanitra mankasitraka indrindra ry telo izay iray satria tena manana tompo tokoa izahay ankehitriny ary indreto reto mpanompo tsy mendrika nefa dia nahita fity teo anatrehanao ka midera mankalaza manome voninahitra anao misaotra indrindra ray satria raha nanomana an'izao fotoana izao izahay raha nitalao taminao izahay dia namaly vavaka tokoa ianao ka indreto ny vehivavy kristianina aty amin'ny faritra tsy moatsinanana vory eto amin'ity vavahadin'ny lanitra ity hiaraka iray fo iray saina iray fiteny tompo misaotra tompo misaotra indrindra Jesosy fa noho ny fitiavanao tokoa dia nisy ny fiangonana FPMA izay ahafahanay mivavaka amin'ny tenin-drazanay ahafahanay manandratra ny anaranao amin'ny tenin-drazanay mankasitraka tamin'ny nanasivanao an'izany FPMA zany ary dia mitondram-bavaka manokana izay ny filoha sinodalinay izay mitarika an'izany fiangonana izany ianao omba sy hita azy anome hery sy tanjaka ianao anome fampaherezana ho azy ianao hitarika ny tafo 170 sy ireo vondrom-bavaka misaotra tompo tao anatin'izany fiangonana izany no nampisinao ny sampana SVK dia ny vehivavy kristianina izany santionany amin'izany reto tonga reto mangataka aminao zay tompo tsara indrindra aoka ho tena vehivavy modely tokoa ny vehivavy kristianina aoka ho tena ho vehivavy mendrika satria ny rahanao voalohany ny vehivavy raha nitsangana tamin'ny maty ianao ka mba ho tanteraka reto vehivavy reto tokoa ane zany iraka masina nataonao zany mba ho tena vavolombelonao ny vehivavy rehetra isan-tafo Jesosy eo mba tena hijoro tokoa amita ny asa izay nanirahanao misaotra tompo saotranao koa nanome ny faritany izay misy anay ny faritany atsimo atsinanana ianao no nampisy an'izany ary dia mitondram-bavaka manokana izay ny birao izay mitantana anay ianao Jesosy hanome tolotsaina azy ireo hanome fahendrena azy ireo ahafahany mitarika ny tafo fito misy aty amin'ity faritra ity misaotra Jesosy vavaka koa izay tompo ho an'ny tafo tsirairay naizanaiza misy azy ianao no nanorina an'ireny ianao no nampizarazara anay ampandrosoana ny asanao ety an-tany ny angatahana aminao tompo jereo ny ray aman-dreny mpitandrina rehetra amin'ireny tafo reny ianao ane Jesosy eo hanome tolotsaina azy ireny hanome fahendrena azy ireny mba hikolokoloana ny ondrikelinao isa-tafo mba tena hifampitantana daholo izahay Jesosy hihiditra amin'ny fanjakanao rahatr'izay misaotra tompo vavaka izay Jesosy ho an'ny tokantrano tsirairay avy ianao Jesosy no oka lohany zany tokantrano zany anjaka amin'ny tokantranony mpiara-mivavaka rehetra ane ny fitiavanao mba hijoro vavolombelonao ny tokantrano naizanaiza misy an'ireo akonana rehetra na any ampiasana na ao amin'ny fiarahamonina na any ampianarana ny ankizy dia n'izao dia aoka ho tany ketsakelinao reny Jesosy ka tena hoe manana tokoa izay manana anao ary tsy koboninay ho anay rery zany fahasoavana fahazonanao zany fa ho zarainay amin'ny hafa mba hatanteraka ny teninao hoe hatrany amin'ny farany tany ane no ilainao anay Jesosy ilaza ny vaovao mahafaly misaotra tompo Jesosy tsara indrindra na dia aty tany lavitra ary izahay dia mahatsiaro manokana ny tany-drazanay efa nanao an'izany vavaka zany izay omaly nefa tsapanay fa tokony atao isan'andro san'andro zany satria tany maminay loatra Madagasikara fa ankehitriny ary Jesosy dia miondrika izahay mieritreritra izahay mitalao aminao izahay ho an'ny tany-drazanay fantatray fa tianao i Madagasikara tianao tsy ho vera ao anatin'ny fahalitoana sy ny zava-dratsy maro samihafa tianao ho voavonjy ny malagasy rehetra ka miangavy Jesosy mitalao tompo jereo araka ny indrafonao sy ny fitavanao malagasy ka esory amin'izy ireo ny fisainana ratsy rehetra ny kolokolo ny alatra ny fitiavan-tena ny fitiavam-boninahitra ny fitiavan-tseza Jesosy tsara indrindra
miangavy re jesosy a mitalao re jesosy a raha mba mety ka sitrakao jereno nosinay misaotra indrindra tompo jesosy malalo miangavy anao izay fantatrao eninao tsara ny tenina mpitondrainao mpanomponao hoe tsy mahay n'izany hoe tafaray aminao 24 heures sur 24 heures zay mahatsiaro anao zay rehefa misy zavatra manjoanay mahatsiaro anao zay rehefa misy fifaliana azonay fa tena le hoe en permanence jesosy tsy vitanay fa tena variana ny fiainan'izao tontolo zao zay eto ary jesosy a tena miangavy anao zay hoe metezy ianao hitazona anay fa izahay tsy mahatana anao metezy ianao jesosy hitrotro anay amin'ny fotoana rehetra mety mahakivy anay ka naiza misy anay ninninona ataonay jesosy dia misandrata foana ianao engane ianao no hitazona mikitra anay dia tsy herikerika tsony zay manomboka izao jesosy a fa tena hoe anaradianao ary raha sendra reraka izay dia herikereo ihany jesosy fa aza velo variana ny fiainan'izao tontolo izao misaotra indrindra tompo jesosy malalo anohany misy olona tsy mba afaka manao ohatran'izao ataonay izao hoe malalaka ny fivavahana afaka mivavaka naiza afaka mitalao naiza fa voaentsika izy ireny jesosy tsara indrindra tonga ho an'ny olona rehetra ianao fa tsy mba nanavaka dia izany indrindra tompo no hitalaonay ho an'ireo olona rehetra izay mba te hivavaka aminao nefa voaentsika voatorotoro voagadra raha manatanteraka an'izany jereo araka ny endra fonao sy ny fitiavanao reny olo reny jesosy ampafantaro azy tompo fa eo anilany foana ianao satria ianao anefa ny teny hoe momba anareo a ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao ka miangavy ianao jesosy aza veloveromaina ny fitalaon'ireny olo reny fa avonjeo izy tompo misaotra jesosy petsaka ny zavatra tianay angatahana aminao tompo a nefa fantatrao fa fotsavavy izahay ary ny fotoana entsikenjehanay ihany ka dia izay tsy takatry ny sainay nefa ianao irery ihany ny mahalala n'izay mahasoa apetraka fenao aminao tahaka ny andronay androany dia apetraka aminao ny fifaliana rehetra apetraka aminao ny tolakandronay rehetra apetraka aminao aoka tsy sivoana ny zavatra ataonay jesosy a fa mba tena hoe ny sitraponao rery ihany no tanteraka mba tsy alahelo ianao jesosy fa hifaly kosa ianao androany raha tafavoretra izay misaotra jesosy amin'ny anaranao jesosy kristy velona vany nazareta nanaovana za mivavaka izany nefa afantaranao tompo fa tena miray fosy saina tokoa izay reto dia farananay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe misaotra ny tomposika fa vita somatsara ny fotoanandroany dia ho azy irery ihany ny voninahitra mialohany andraisana sy ny afatra sy misodrano dia ataontsika ny laharak'ira voalahatra ary eo mpitsanganana no naovantsika izany ny avatra
fina ampiraina mitompo amintsika dia araka izay hitao amin'ny bokin'ny galatiana toko fahatelo andininy fahavalo amby roapolo izay mivaky ho toy izao. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo, fa na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha any Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Raizy ny tsolano meny tompo antsika, hita ianareo neny tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo neny tompo ka hianatra anareo, ary anandratra ny tavany aminareo neny tompo ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Isaorana ny Andriamanitra. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Amen. Afaka mipetraka isika fa mitohy amin'ny